Faly miarahaba antsika rehetrarehetra indray amin'ny fotoana izay ny fanomezana androany. Ampatsahivina kely fa ny zavatra ho resahantsika dia ny fitakiana tsakijanona nataon'ny fanjakana malagasy ny anakalozana ny tenako Fanny Soerinaivo sy Marco amin'ny gadra politika any Madagasikara Paul Rafanoirana. Ary dia tsy mitsahatra moa zareo mandefa olona tia, nandefa ny ministry ny fitsarana, nandefa ny ministry ny aménagement du territoire, izay maire vazaha teo aloha tsy naomby, nandefa an'ireto mpiasa ao amin'ny présidence, directeur de communication, porte-parole an'ny présidence, sy ny directeur des affaires judiciaires sa juridique ao amin'ny présidence. Tiako tenena aminareo dia izao. Ireo olona ireo dia te hitsangatsangana fotsiny. Ireo olona ireo dia te handrebireby an'ilay fitondrana fotsiny. Fa zavatra efa hita fa voué à l'échec les démarches. Satria nahoana? Voalohany aloha izahay aty dia olona libre, olona manana ny zo civil, droit civil et politique rehetrarehetra ohatry ny olona nationaux aty. Izahay tsy gadranady hoe prisonnier de guerre, ohatry ny hoe any Syrie na ohatry ny hoe any aiza misy la guerre en Ukraine, tsy prisonnier de guerre izahay. Ary izahay koa dia tsy condamné amina délit na crime aty amin'ny firenena frantsay. Izahay zany dia madio ny kazianay, madio ny fitondrantenanay, madio ny fiainanay. Tsy misy ninona zany azon'ny firenena frantsay ho reprochenanay, na ny tenako zany na i Marco. Fa any Madagasikara niezaka nitory, niezaka ny dénoncer anay hoe nanao apologie du terroriste, nanao terroriste, nanao an'izao, nampitahotra ny Andry Rajoelina. Taonay ahoana moa izy raha matahotra? Izy ny efa be raha atao enjehan'ny eritreritra ka na vao miteny ianao na mikohaka ny lalitra manidina ary dia efa mampitahotra anazy. Donc tsy midépendre anay ny fatahoran'ny Rajoelina, fa ny sainy tsy milama mahatonga azy matahotra. Okizay azava. Tsy milama ny sainy satria tsy manana nationalité izy nefa mbola nirotsaka ho président Madagasikara, lalàna nefa mbola tsy niova. Izay dia mbola hitrikitrihana hoe rehefa mbola tsy manana nationalité malagasy ianao tsy mahazo milatsaka président de la république. Rehefa miova kosa ny lalàna mahazo milatsaka daholo na gasy na vazaha na karana na sinoa na arabo dia afaka milatsaka daholo ny gasy karana na sinoa sy ny arabo. Fa pour l'instant aloha dia ny malagasy ihany izay mbola tsy nanariny zony mahagasy anazy mahazo milatsaka. Rehefa tianao hiova izay dia ovay ny lalàna. Point. Faharoa manaraka an'izany, efa hitany fa ninona fitoriana nataony teo. Inona fitoriana nataony teo dia tsy naomby zany, lazaina zahay fa terroriste. Tadidio tsara fa manao dénonciation abusivana terroriste zany dia voafehan'ny lalàna aty Frantsa aty. Tsy ho vita mora zany iny dénonciation natao anay ho terroriste iny. Ka dia miala tsiny fa fantatrao hoe iza nanao an'ilay dénonciation abusive dia miomana ianao fa na any Madagasikara ianao izay didim-pitsarana azonay aty dia ho ampiarinay any Madagasikara. Amin'ny fotoana mamety an'izany. Tsy voatery eo amin'ny fotoana mamety an'izany. Fa dia efa miomana fotsiny. Ianao mpitsara izay nanao ny dénonciation tononiko eto mihitsy ny procureur de la république tao a Madagasikara, Marianika. Ianao nanao ny dénonciation abusive iny tsy saina maivan-doha satria matahotra ny placenao dia manao dénonciation abusive. Zao renvoyer de fin de la poursuite ny olona izay dénoncenao dikan'izay tsy mitombona. Sady tsy azo raisina ny fitorinanay ho ilazaina fa nanao apologie du terrorisme na acte terroriste. Dikan'izay dia miomana amin'ny valikobay.
tsisy resaka fa ny lalàna na mpiarina samy mahay ny lalàna mpiarina io ary samy mahalala ny lalàna miaro azy koa io so de hoe nareo ihany mahay mitory zay koa mahay miaro ny tenanay zay koa mahay mitory ianareo any amin'izay tokony hitorianay azy fa zay rehefa mitory de nenay mahomby ny nareo rehefa mitory bala blanc satria tsy mahay mampiatra ny lalàna any amin'ny tsy mivonto ny manaintaina maninona raha zavatra hafa ny atao raha mahavoa saingy tsy mahavoa hoenina fotsiny faharoa Rajoelina koa de nilaza fa izahay hono nanao menace de mort ho azy le menace de mort amin'io le filazana hoe na basy na tafondro de tsy hampiemitra anay fa ianao Rajoelina dia tsy maintsy miala eo tsika malagasy ve de tsy mahalala an'izany terme zany hoe zany ve de menace de mort menace izany ianao de tsy maintsy asorinay teo amin'ny fitondranao io satria ianao tsy légitime menace izany hoe ianao ndray de tsy tafapetraka amin'ny toerana maha-illégitime anao io fa tsy menace de mort tsy voatery ho faty ianao miala eo fa ianao kosa amin'ny maha usurpateur anao amin'ny mampangala bato anao amin'ny mpanodikodina ny harem-pirenena amin'ny mampivarotra mpitsanganana ny Madagasikara anao de ianao de mbola hibaby ny valy-kasanao zay koa aloha de promesse omenanao ihany koa izay lazaiko izay fa ny hoe na basy na tafondro tsisy teny mihitsy ny hoe zany filazana an'izany hoe na basy na tafondro zany any Madagasikara dika zay de hoe hotofirinay amin'ny basy na hotofirinay amin'ny tafondro ianao tsisy an'izany ny olona rehetra ataontsika misaina malala an'izany fa tsy menace zany fa fomba fitenena na iny kidona na iny kiatra na inona mitranga dia izahay tsy hemitra amin'ny zavatra ataonay zay le izy de izany no nitoriany Andry Rajoelinanay hoe nanao menace de mort anazy niala maina ihany koa salaminandevina alika satria tsy mitombina le izy tsy menace izany fa fampitandremana ary ny fampitandremana dia tsy voarara ny lalàna aty Frantsa na de mampatahotra anao ara miorooro anao tsy matory ianao satria nampitandremin'ny olona ty tanindrazana mais bien sûr ianao hoe ao amin'ny tanindrazan'olona mihetraketraka tsy tanindrazanao tsony nge Madagasikara tanindrazanay Madagasikara zay mbola gasy zay mbola tsy nanana nationalité vazaha pour l'instant dia tanindrazanay no ataonao en otage ka zay tsy manaiky an'izany ary zay de tsy maintsy mampitandrina anao isan'andro que Dieu fait de ampitandreminay ianao hoe miala teo amin'io firenenay io izay amidinao ambongadina na zavatra efa tsy azo amidy mbola amidinao ihany efa amidy daholo ny robinet amin'ny anaovanay anazy aty ataonay izay ampidin'ny robinet satria angalarinareo fotsiny vola de ny tany rehetra Madagasikara indray ny amidinao ny olona no amidinao ny harem-pirenena rehetra ambany tany amidinao de normal raha ohatra ka mampitandrina anao ary zay de tena mbola mampitandrina anao zay Rajoelina fa ianao indray de tsy apetraka eo satria ianao illégitime faharoa manaraka an'izany milaza ry zareo fa efa vita ny accord judiciaire d'extradition inona le atao an'izany aloha ampianarina kely ry zareo fa tsy mahay mihitsy reraka fotsiny ny atao hoe convention accord judiciaire dia convention iarahana firenena anankiroa manatanteraka misy point maromaro ao anatin'izany voalohany ny extradition ny coopération judiciaire ny atao extradition de hoe misy olona migadra any amin'le toerana anankiray de alefa any amin'ny firenena zay niaviany voalohany aloha zahay ty tsy migadra donc tsy extradition zay raha misy zany de expulsion fa izahay nefa tsy afaka expulsena satria malahelo milaza aminao fa manana statut de réfugié dikan'izany hoe protection internationale manana obligation la France hiaro ny tenako ninona teneniko indrindra raha zao expression politique ataoko zao ny atao expression politique de ny filazako fa tsy mitombina ary tsy azo raisina ny légitimité Andry Rajoelina mitondra ny Madagasikara
Izany zavatra zany nandeha aiza amin'ny firenena rehetra izay nanao sony ny convention de Genève mikasika ny statut de réfugié dia azo atao ho an'izay manontany tena ianareo ve zany en tant que réfugié dia tsy maintsy mbola dia mahazo miteny, mahazo miresaka politika, mahazo mamelivelo ny firenenareo valiny. Eny tompoko, eny tompoko, mbola mahazo satria any Madagasikara izahay raha miteny izany dia sady voasambotra no mety ho vonoina, mety ho torturena fa izay mahatonga anay hoe aty a Frantsa izahay no miteny an'ilay izy, aty izahay no manao ny expression an'izay zavatra hoe aty izahay no miteny izay tiana tenenina dia arovan'ny convention internationale na ny atao convention de Genève momba ny réfugié. Faharoa, ny verina amin'ilay extradition na dia misy ara ny accord de coopération judiciaire entre la Frantsa sy Madagasikara dia mikasika ny infraction de droit commun fotsiny ihany izany. Ny atao hoe infraction de droit commun dia ny vol, escroquerie, viol, meurtre, le zavatra rehetrarehetra tsy atao hoe infraction politique. Raha vao misy resaka hoe atteinte à la sûreté de l'État, incitation à la haine contre l'État, contre l'État dia infraction politique ny anaran'izay. Tsara mampafantatra anareo fa izany Madagasikara dia nenjehana pour infraction politique. Ho an'ry Papy Jeannot sy ry zareo compte fake le tsy malala ny histoire moa zany dia ampahafantariko an'zareo hoe effectivement tsy hoe kory izahay miala tao Madagasikara satria te hitsangatsangana ty andafy. Tsy tompoko, tsy hoe te hitsangatsangana izay dia nandeha fa satria nampisambory ny tsay Christian sy Lalatina Rakotondrazafy ary Dinandremaoly. Ireo ny olona nampisambotra anay tamin'izany satria hoe manakorotana ny fahalan'Indrajoelina tamin'ny 2018 ny fitarihanay olona teo amin'ny 13 mai ka nampisambory ny izahako satria Ravalomanana efa nanaiky, izaho mbola tsy nanaiky. Ary faharoa lazainy fa hoe nanao atteinte à la sûreté de l'État et incitation à la révolte. Ny atao hoe incitation à la révolte raha ohatra ka amin'ny firenena ny resahana dia incitation à la révolution, acte patriotique zany, acte nationaliste zany, acte politique zany fa tsy infraction de droit commun. Dikan'izay raha mbola incitation à la révolte sy atteinte à la sûreté de l'État no andeha hitorinanay sy anasazinanay na mbola hisy 1000 papier eo arany na mbola hisy 10 000 condamnation ataon'ny Madagasikara ho anay dia zéro ny anaran'izany aty a Frantsa, tsy manan-kery, tsy azo raisina, tsy mitombona ary tsy tafiditra ao anatiny accord d'extradition. Dikan'izay dia izao. En matière d'infraction politique, le code de procédure pénale français interdit l'extradition, point à la ligne. En matière d'infraction politique, le code de procédure pénale français interdit l'extradition, de même que la Convention européenne d'extradition. Mazava ve zay? Raha mbola tsy mazava dia mbola ataoko amin'ny teny gasy. Amin'ny mikasika ny ilka ara-politika dia voalaza ny code de procédure pénale na ny fehezan-dalàna mifeny pitsopitsony araka arakelika izay no atao code de procédure pénale dia rarany lalàna frantsay ny extradition. Torak'izany koa rarany lalàna européenne ny extradition. Ka ninona nataony lahy dia resy lahy. Ninona nataonao dia tsy tafody any Madagasikara izahay raha mbola accord d'extradition no angatanao. Fa izahay dia hody any Madagasikara miaraka amin'ny angady sy ny arona analanareo teo rehefa izahay te hody.
mazava angam'izay rehefa ny sitraponay mihitsy ny te andeha ho any iantsy ny malagasy zahay hoe tongava daholo isika hiara analan'ireo fanetro be ny firenenareo tsenao ery anany izahay fa zay efa eo miaraka amin'ny angady sy ny arona dia mody izahay ary de tandremy sao tsy mainta ny lalakivoana ao Madagasikara satria efa hosamborinay ianareo ary apetraka any Nosy Lava any amin'izany tsisy an'izany hoe extradition ary tsy afaka angataka ihany koa la Frantsa hoe ataty Rajoelina fa nationaliste nationaux français. Ben non. En matière d'infraction politique, le code pénal, code de procédure pénale français interdit l'extradition. Point barre. Mazava zay rehefa tsy mazava zay dia andeha mianatra andeha aloha verina mianatra satria tsy mahay ninina ngamba niditra tao amin'io fitsarana io nanao kolikoly dia tsy mahalala an'izany minimum zany ry asin'Andriamampandry vendrana be anarany fotsiny DEJ izany asin'Andriamampandry zany dia mpitsara ao amin'io DEJ io inona lefako aminareo iny ny dadany mpitsara ny raha ny anadany tsara izy mpitsara nefa ny zéro manatody ny fahaizana tsy aleo mba miteny zao izy président tena tsisy ninina azontsika atao dia pour l'instant dia miafetritsika dia tapenina fotsiny sofina sy ny maso manoloana ny zavatra tenen'ny madama io parce que ridicule tsika raha andeha hanao procédure ohatran'izany nefa ny ho lavina fa sinon aleo izay angaha hitsangatsangana anao solde fotsiny aleo izay hitsangatsangana anao solde fotsiny fa azonay io tsy ho azonareo raha matoa kely ho an'ny lova indray andanany loha tao izay tongavan'ilay 1000 bus na mpanantenana vao mieritreritra ny andeha akanaty sao dia tsy tafaverina Madagasikara intsony mba eritrereto indray mandeha nge ny fanampanantenana nataonao hoe amin'ny farany taona izao efa ho 2 taona efa hiditra 3 taona indray ho tapitra ny 2e mandat-n'ilay usurpateur io vola tsy tonga ihany ilay 1000 bus aza mieritreritra andeha hikitikitika anaty mihitsy fa za tsy zaka an-tsenanareo oka zava ny resaka tsy zaka anareo ary tsy ho zaka anareo mihitsy ary tsy ho zaka anareo mihitsy koa fahatezerako mazava izay aiza daholo ry compte fake ilaiko mihitsy ry compte fake hijery an'ity vidéo ity dia tatitra an'izao any tsy zaka anareo ary tsy ho zaka anareo mandrakizay mihitsiny ary tsy ho tafodinareo any Madagasikara raha tsy amin'ny sitrapoko efa zany te andeha hody any dia mody pour l'instant mbola te hijanona eto ary tena mbola anirikiry anareo eto izay ny androm-piainako mandra-pahatonga sainan'ny malagasy rehetra hitsangana hijoro tsy hanaiky intsony fa marotanareo mpitsanganana ny firenena io firenenay satria anay io firenenay satria anareo fa tsy mivaky lohan'io ataonareo ohatra ny fako ny firenenay ela atao amin'izay verina kely ho antsika ty amin'ity misy afatra atoko ho an'ny malagasy rehetra eran-tany ho an'ny malagasy rehetra ty amin'ny diaspora mba manany itsika ambo-po mba manany itsika fahatongavan-tsaina manany itsika fitiavan-tanindrazana vavange izany nataony Lalatiana sy generaly izy ity raha valomanana bombina zany atsika izao no teneniny hoe vava fotsiny nen'ireo diaspora ny ivelana any amin'ny 12 000 15 000 kilomètre fa tsy takory izay apoka tena hoe mametraka atsika au défi mihitsy zany atsika hoy zany tsisy apoka za zany teny aminareo izao isika na eto France 150 000 anisantsika ny majeur eto France akoatry ny hafa izay mbola tsy fantatro ny any Belgique ny any Europa ray manontolo ny any États-Unis ny any Afrika ny any Azia asehotsika an'ireo olona ao Madagasikara eo ohatry ny ahoana izany diaspora zany ohatry ny ahoana izany diaspora tia tanindrazana zany manomboka izao tsika dia hirahina ary isy ny antso aminareo any amin'ny firenena tsirairay misy anareo any iraisantsika ina ametrahantsika ny paikady ahafahantsika mitondra ny anjara birikintsika tsirairay avy manoloana an'izany mise au défi ataondry Lalatiana zany ary tadidio
fa tsy misy maresy vahoaka ary tsika reo koa vahoaka diaspora zany vahoaka dikan'izay a miandry anareo fa ny anjara birikinareo tsirairay avy no entintsika anapirofona amin'ny jeneraly bombina io hoe ohatrin'izao ny atao hoe diaspora ampisehoantsika n'izany lalatiana zany hoe io ianao milaza hoe tsy vita ny vava ty hitanao tsara fa vita ny vava le izy hitanao tsara le izy hoe io fa vita ny vava le izy zay ara fa de misaotra antsika rehetrarehetra zay nanaraka misaotra ny compte mpanjakana koa nanaraka ary mino aho fa niditra tsara anatin'ny lokelinareo a zay zavatra ny teneniko teo zay ara fa de mandra-piona indray a de ho avy tsy hoe ela isika rehetra ary rehefa ody izahay a de tadidio tsara mivavaha ianareo amin'ny fitondrana na tsy ho hitanay ao a na andady a fa de ho hitanareo ny azo anareo zay de teneniko tsy ho avelanay vita moramora ny fanampitenareo ny firenenay